sain'ny olona hoe sakotra be zany mamantatra hoe rahoviana le teny a no atambatra rahoviana no tsy atambatra. Efa misy olona sainao manoratra teny malagasy dia mantany foana izy, tsy maintsy mantany izy hoe tambam-panoratra ve izy zany sa tsy tambam-panoratra. Zany hoe eo amin'le fahafehezana ilay fanakambana-teny zany sy ny kamban-teny a no misy olana kely. Misy zavatra anankiroa manko ny amin'ny teny malagasy a, le hoe fanakambana-teny izay mampiasa tsipi-panohizana, zay moa efa fiteny hatramin'izay. Ary io efa hatramin'ny ela be za fony vao nianatra tany amin'ny mbola andro fanjanahantany dia efa nisy zay no mba lesona natao zany ny amin'ny hoe fanakambana-teny. Dia io fanakambana-teny io a mampiasa tsipi-panohizana sy mampiasa faingo miantona satria misy teny anankiroa atambatra. Fa taty aoriana ny taona 2017 satria ny teny mivoatra dia ny mpahay teny nipiariko dia navoaka amin'izay ho ampiarina ny atao hoe kamban-teny. Zany hoe misy teny anankiroa zany soratana teny anankiroa tena samihafa fa atambatra amin'ny fanoratra azy, tsy misy tsipi-panohizana ary tsy misy faingo miantona. Dia zay tsy midika hoe rehefa tsy misy tsipi-panohizana, misy tsipi-panohizana ity dia mandrakizay tsy maintsy misy tsipi-panohizana foana, fa manambara hevitra ihany koa le tsipi-panohizana. Dia ka ohatra zany zao tsika aharabaky-teny izy raha ohatra nosarana amin'ny alalany tsipi-panohizana na faingo miantona. Le hoe arabaky-teny sy tsy arabaky-teny zany no manome an'izay le hoe akambana izy na tsy akambana izay. Ohatra zao raha hiresaka zao isika hoe fiarahana mitoetra ao amina tontolo anankiray. Ohatra zao hoe milamina ny itsikosa ny fiaraha-monina malagasy sy ny karana aty amin'ny faritra Atsinanana aty ohatra. Tiany mpiteny ambara amin'izay dia hoe ny fiaraha-mitoetra ny malagasy sy ny karana. Amin'izay fotoana izay izy fiaraha-mitoetra no resahana arabaky-teny zany no ambaran'le fiaraha-monina misy tsipi-panohizana. Soratana misy tsipi-panohizana. Fa raha ohatra indray le fiaraha-monina ilazana ilay tontolo iainana dia mitambam-panoratra izy. Amin'izay izy midika ho société dia ilazana n'ilay tontolo iainana ivelarana dia mitambam-panoratra. Ohatra hoe mandala ny fihavanana ny fiaraha-monina malagasy. Dia amin'izay fotoana izay le tontolo mihitsy no resahana, le tontolo dia mitambam-panoratra le société zany. Amin'le izay le hoe rehefa tsy arabaky-teny izy fa rakeviny sy izay ny anavahana azy. Ohatra zao hoe miantso ny ray aman-dreny mpianatra ny taletsekoly. Dia hoe ohatra izao miteny hoe hiangaviana ny ray aman-dreny mpianatra ho tonga aty an-tsekoly amin'ny herinandro ohatra. Na miteny mpianatra izy manao hoe za mila ny ray aman-dreninao makaty. Dia amin'izay fotoana izay ny ray miteraka na ny reny miteraka na ilay tena misolo azy zany zay no tononona. Dia amin'izay fotoana izay zany tena hoe ray aman-dreny miteraka arabaky-teny le izy dia misaraka. Ray amany tsipi-panohizana ndreny. Fa raha ohatra indray hoe misy asa tsy maintsy mitoto saina ato amin'ny fokontany ka nampiantso ny ray aman-dreny rehetra aloha ny filoha.
ray aman-dreny eto tanàna zay zokiolona rehetra io na vehivavy io na lehilahy io rehefa zokiolona rehetra zany a zay no atao hoe ray aman-dreny dia amin'izay fotoan'izay a tsy ilainy teraka fa zay be taona rehetra zay sokajin'olona sahaza ny toerana ray aman-dreny zay no resahana arakeviny zany ny hevitra ambarany ray aman-dreny dia mitambam-panoratra solom-bava-bahoaka zao a solo vava vahoaka tambam-panoratra satria tsy ny vavantsika no entiny fa le arakeviny zany dia mitambam-panoratra le solom-bava-bahoaka dia ohatran'izay koa ny tanindrazana misy anankiroa fanoratra azy ny anankiray a ny tanindrazana ny viko le an'ny ireo ray aman-dreniko ireo zany ohatra za zao hoe teraka tany ambositra dia any zao a tanindrazanay dia ny tanindrazanay io dia misy tsipi-panohizana fa Madagasikara kosa dia tanindrazantsika dia mitambam-panoratra indray zao a le tanindrazana satria tsy anin-drazako eo fa arakeviny dia ohatran'izay koa zao le hoe voninahitra miahatra misy voniny dia rehefa mahita ahatra maniry koa ka ilazan'ny voniny dia voninahitra misy faingo miantona le ioty ny voniny reto ahatra reto dia mity voninahitra izy zany dia misy faingo miantona satria an'le ahatra le voniny dia manambara tompo-pananan'izay fa ohatra hoe miara Mila valo voninahitra arakeviny satria tsy le ahatra maniry tery akory no hoe nangalana anankivalo terimena azy dia mitambam-panoratra le voninahitra